manonona ny fiadanana hatrany ny tenako a ny mpanomponao ny Jivaka Koutson a no miaraka aminao sy mandroso ao anatin'ny tokantranonao a amin'izao fotoana anio izao. Manonona ny fahatsarany Kristy ary ny fitahian'Andriamanitra hatrany ho antsika izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana na ianareo izay mpanaraka amin'ny fahitalavitra na amin'ny tambazotra serasera rehetra izay ety am-piandohana dia mangataka sady hoe manaova partage tageo ireo namana rehetra mba atonga anazy ireo mba handray an'izao fampianarana izao koa mba tonga azy ireo handray fitahiana ihany koa amin'ny alalan'izao afadrao. Ho anareo izay mpenonjam-peo kaiky amin'izao teboka efatra ihany koa dia manonona ny fitahian Jesosy Kristy sy ny famindram-pony ane ho amintsika tsirairay avy. Riavana malala ndaotsika hiaraka ao anatin'ny afatra melohan'izay dia hivavaka avy hatrany tsika sy ianao. Na aiza n'aiza toerana misy anao dia ndaotsika sy ianao hiaraka hivavaka ame voninahitra an'Andriamanitra anakipo-masitsika isika dia hivavaka tsika. Ndao ary misaotra anao ndray zay Andriamanitra retsotony amin'ity fotoana mahafinaritra izay nomenao anay ity fotoana izay andraisanay lesona, andraisanay fanavaozana, andraisanay fampianarana, ahafahanay mijoro tsara ao anatin'ny fanarahana anao, ahafahanay mijoro tsara ao anatin'ny fanompona anao, mba tsy kristianina piainy fotsiny izay fa kristianina mpankatoa. Andriamanitra nizaniza mandalo sedra amin'izao fotoana izao dia aoka amin'ny alalan'ny telinao dia hiarina indray izy, hitsangana indray izy ary manomboka eto dia handray atanana ny fiainana indray izy miaraka aminao. Mino Andriamanitra fa hainao atao zavatra rehetra. Nizaniza Andriamanitra ao anatin'ny olana lalina ary olana mamevay amin'izao fotoana izao dia aoka ianao hikasika azy ary hiasa amin'ny fombanao. Mino Andriamanitra fa eto ny fane masina ary ao anatin'io tokantrano olona izay mampandroso anay io ao anatin'ny tokantrano io ankohonan'io ny fane masina rehefa miasa ary ny fane masina dia hietro ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietro ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mamerina ny arahabatrany ho antsika tsirairay avy izay mpanaraka tsy tapaka ny mpanomponao ny Jivaka Koutson no miaraka aminao indray eto Galasy anabavy mamarina ny herinandro iray tsika ity dia ao anatin'ny lohahevitra mahafinaritra sy lohahevitra sarobidy izay tena ankafiziko tokoa ary inoko fa ankafizinao koa. Ny lohahevitra antsika dia ny hoe vavaka fiderana sy fiankofana. Vavaka fiderana sy fiankofana. Napetrako ny tompo tao anatin'ny foko nefa lohahevitra anankiray hoe mandresy amin'ny fiderana. Mandresy amin'ny fiderana. Ny antony dia tsotra Galasy anabavy satria ny amin'ny alalan'ny fiderana dia afaky ny andresitsika sy ianao. Tsy voatery hoe hivavaka na angatabavaka amin'ny pastera ihany na angatabavaka amin'ny opera ihany na tsy fantatro amin'ny izay mpanompon'Andriamanitra akaiky anao. Tsy voatery hoe izay ihany vao afaky ny andresy ianao na andray valim-bavaka fa amin'ny alalan'ny fiderana dia afaky ny andray valim-bavaka ianao. Afaky ny andresy ianao satria ny olona mandray valim-bavaka no mandresy Galasy anabavy. Tamin'ny herintsika ny resaka tantara anankiray izay tena ohatra ary tena ohatra nafinaritra na mihitsy izy ity ary inoko fa mitondra lesona lehibe teo amin'ny fiainanao izay nanaraka an'ity afatra ity. Ny zavatra niresantsika tamin'ny heriny Galasy anabavy dia nandehanan'ny Moabita sy ny namany izany hoe ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona anafika ny taranaky Joda rehetra, anafika ny taranaky Joda dia ny lesona tao anatin'izay no nitsoahantsika. Rehefa tonga ary ny Moabita sy ny namany andeha anafika ny taranaky Joda izay nitarity ny mpanjaka Josafata dia tamy avany ny mpitondra hafatra ny teny hoe misy olona marobe ao andafiny sy ranomasina ao izy olona vaneseria ho avy hiady amintsika ozy izy fa inona ny tokony atao. Dia nanontany na diady Josafata hoe fa ahoana ohatrohatry ny ahoana ny abetsahary zareo lehilahy ohatry ny ahoana vatan-dehilahy tahaka ny ahoana. Dia ozy izy le mpitondra hafatra hoe ry zareo aloha tena maro anisa raha jerena dia tena maro anisa lavitra anotsika dikan'izany resitsika raha ohatra hoe hiady amin'izareo. Natahotra mafy Josafata. Normal be ohatranao ihany rehefa ao anatin'ny ady ianao ary misy karazana ady ane tena hoe ianao hoe tena tsy resiko hoe
tena tsy vitako io Andriamanitra fa tolotra anao io ady io ary zany mihitsy ny tokony ataontsika rehefa misy ady mamay rehefa hitanao hoe tsy vitanao de teneny hoe Andriamanitra tsy vitako io fa ameko anao io ok anao ny andray atanana amin'io ady io de tahaka an'izany nataony Josafata tonga de nitanondrika izy natao ohatra izy hoe amin'ny fomba ahoana za le supposé za le natao hiaro ny vahoakako amin'ny mampanjaka anahy de inona ny vahaolany tsy maintsy za no mitady solution tsy maintsy za no mitady hevitra ny hevitra nataony Josafata avy hatrany tonga de nivavaka izy ary nanangina ny mponina rehetra izy nanangina ny mponina rehetra teo ajody izy de andao izy isika hiaraka hivavaka de nivavaka de rehefa nivavaka de nampitenenin'Andriamanitra ny mpaminany tao amin'ny fiangonana hoe zao nitagi-dalana omeko anareo manendre ianao bidera averiko manendre bidera de asevy miakanjo akanjo famasinana izy de rehefa manao akanjo famasinana izy de rehefa raikitra ny ady de ataovy midery reo olona reo magaga hiady olona tezitra no andeha hifanandrina aminao ary olona tsy hisangy aminao ary tamin'ny andron'ny baiboly tonga de tsisy resaka fa tonga de akamono miaraka amin'ny famaky miaraka amin'ny sabatra miaraka amin'ny apinga sy ireo fitaovana maro samihafa tonga de akamono tsisy indra fo hatramina zazakely hatramina zaza mena vava tonga de vonoina tamin'ny andron'ny baiboly de zao ny zavatra anitrany tena mahagaga za hoe tena hoe hiady ianao de ny zavatra sen'Andriamanitra atao de hoe mihira raha jerena amin'ny zavatra maso amin'ny maha-olombelona na eritreritra amin'ny maha-olombelona zany de tena hoe ridicule zany hoe tena zany hoe tsy zavatra mampimebe ndraindray ny vahaolana omen'Andriamanitra anao mety eritreretanao mampimebe zany vahaolana zany mety miteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe zao ny solution zao ataonao de ozy ianao hoe tena tsy zany le nendrasako ny tenenin'ny paster satria ianao re iresaka amin'ny paster de le zavatra tianao no endrasanao itenenin'ny paster kanefa tsy zay fa le zavatra avy amin'Andriamanitra ny tenenin'ny paster ianao zany raha ho avy aty amiko ianao ka mieritreritra ianao za manokana zay fa tsy haiko zay mpanompon'Andriamanitra afany mieritreritra ianao hoe hiteny an'izay zavatra mafalifaly anao hiteny an'izay zavatra matsaratsara anao ny zavatra ho teneniko tsy hanao an'izay raha lasianabavy raha ohatra kosa hoe avy amin'Andriamanitra le teny hoe zavatra mafaly anao de teneniko fa raha tsy niteny anazy zany Andriamanitra fotsy izy Andriamanitra hoe tsy maintsy mandalo an'io ady io ianao tsy maintsy affrontenao io tsy maintsy atrehanao io de tsy maintsy hiteny anao an'izay hoe atre io fa zao kosa ianao no tsy maintsy mivoaka mpandresy de ohatran'izay le izy raha olona tena tsy ara-panahy de meme hoe hiady moa zala hiady de asen'Andriamanitra manao akanjona korala de andeha hihira andeha hidera ny atao fa zao tsy nametra-panontaniany Josafata fa tonga de nankato ary ny olona zay nitaritany rehetrarehetra koa avy hatrany de nankato zao ary raikitra ny ady nasenina ndroso aloha reo olona zay nanao an'le akanjo ny famasinana zay olona vonona hidera ary tonga de nifanandrina amin'ireo moabita zay olona efa tezitra moabita sy ny namany rehetrarehetra zay olona efa tena tezitra mafy lina raha tena hoe amono ary tena hiady ny zavatra nitranga mety natao zany teo de hoe raikitra ny ady de nataoko zareo de nira tsy haiko mety hoe mideranao Andriamanitra midera raikitra ny fiderana raikitra ny fiderana tao anatin'ny fiderana zay nataon'ry Josafata sy ny namany de zao reo taranaka Joda rehetra de resy ny fahavalo magaga resy ny fahavalo nefa ny taranaka Joda de vitsy raha mihoatra ny moabita sy ny namany moabita moa de miaraka ny taranaky ny amona sy ireo amonita na hoe ireo amonita de resy ny fahavalo ary rehefa resy ny fahavalo de lasa izy nandositra de rehefa nandositra izy de ty le tena zavatra nahagaga ry zareo samy zareo ihany ny famono avy eo ry zareo samy zareo ihany ny fanindrinantsy ry zareo samy zareo ihany tena mahagaga le Andriamanitritsika izany hoe ny fiderana raha lasianabavy de mahatonga anao andresy ny fahavalonao mety ho ianao tena tody miady amam-bato afa tsy resiko raha io adversaire io fa zao no ny fiderana zay ataonao de ho resy ny fahavalo ary olona zay mety hoe nijoro fahavalonao isamizy ihany mety hifanditra hifametsiny ihany fa enao afaka madidio ianao
enao milamina ianao. Zay no zavatra no resantsika tamin'ny heriny Ralasanabavy a. Aniotsika de iresaka indray ny fahendreny Abraham. Iresaksika tantara efa diso hainao loatra ty. Any amin'ny Genesis a 2:20 hatramin'ny 5 no vakitsika. Genesis 2:20 hatramin'ny 5. Ohatsy izy ny any amin'ny Soramandro hoe nizahan'Andriamanitra toetra na Abrahama, nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Samy mahafantatra ny Abrahama daholo ngamba isika. Ohatsy izy ny ten'Andriamanitra 1 ary efa afaka zany zavatra zany de nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama. Ka hoy izy taminy, ry Abrahama aro izy ity aho, aro izy ento ny zanakao latokanao izay tianao de Isaka ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko aminao. Ny 7 ary ny fomarana koa Abrahama de nanisy lasely sy boriky ka nitondra ny zatoviny Rola koa niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatra hodorana izy de niaingaka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama de nanompo masony ka nahatazana ny tany tery alavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanona eto amin'ny boriky ianareo fa izao sy ny zazalahy andeha ankery ary ivavaka izahay de iverina eto aminareo indray. Raha misy mpanompon'Andriamanitra tena hoe azo lazaina hoe tena tia an'Andriamanitra de Abrahama. Tena Abrahama tena niavaka Ralasanabavy. Ary zany natonga anazy lasa mpanefoefo. Zany natonga anazy nandresy anaty foana. Zany natonga n'Andriamanitra ny safidy anazy satria fantatr'Andriamanitra ny toe-pony Abrahama. Any amin'ny dikateny Frantsay a tonga de hiditra avy hatransika any amin'io Genesis io a, Genesis 2:20 io a, Genesis 2:20 de ozy izy ny any amin'ny dikateny Frantsay hoe, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Pour adorer. Avec quoi? Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Am dikateny gasy izy de ozy izy hoe, niteny tamin'ny zatovy ny Abrahama hoe mijanononareo eto a, miaraka amin'ny borika fa za sy ny zazalahy andeha akary ivavaka. Amin'ny dikateny Frantsay nefa de ozy izy hoe andeha iankohaka nefa andeha anatitra fanatitra ny zanany Abrahama. Andeha anatitra fanatitra ny zanany Abrahama. Amin'ny dikateny Frantsay de zavatra ny ambarany hoe andeha iankohaka, andeha iadore, andeha ifampizara fitiavana amin'Andriamanitra. Eritreretinao ny zanakao no andeha ho vonoina ho dorana ho atao fanatitra, de ozy izy Abrahama hoe andeha ifampizara fitiavana amin'Andriamanitra satria ny atao hoe miankohaka na miadore de mifampizara fitiavana amin'Andriamanitra. Hafahafa be zany a. Andeha ozy izy ifampizara fitiavana amin'Andriamanitra nefa zanakao no andeha ho tapahatenda, zanakao no andeha ho dorana. Ralasanabavy. Rehefa hitan'Andriamanitra amizay hoe andeha anatitra ny fanatitra any Isaka ho an'i Jehovah Andriamanitra i Abrahama de ozy izy Andriamanitra hoe ajanony. Ankehitriny ozy izy hitako fa tena tia anahy, tena mpankatoa anahy ianao. Tsisy adevitra tsony fa tena tia anahy ianao zany. Tsy misy resaka be tsony fa efa hitako ny fitiavanao anahy. Satria na le zavatra tena sarobidy, le menaky ny hainao ary nafonao anahy ka noho izany de zao asitraka amiko anao. Nahazo karazana faveur be de be Abrahama. Nahazo karazana faveur, inona le faveur? Fahasoavana be de be. Nahazo karazana fahasoavana, ohatra nisan'ny kitana ny taranany aveo taty aoriana, ohatra nisan'ny fasika ny taranany taty aoriana, ary noho ny fananany arena be loatra de tsy maintsy ny fampizara izy sy lota hoe andaotsika sy ianao izara fa betsaka loatra ty arenantsika ty, tsy atonona tsika ty toerany ty.
nanaka-reny Abrahama no ninona no ny fanaporofony fa tena tia an'Andriamanitra izy. Raha lasianabavy, andaotsika senao iadore an'Andriamanitra. Le zavatra tena tianao, inona ny tianao? Ny tenanao. Inona ny tianao? Ny fotoananao. Satria fotoana sarobidy aminao, io fotoananao io tena tsy fonao mihitsy omena an'Andriamanitra. Raha tsy etanina be na forcena tahaka an'izao amin'ny onjam-peo na ny fahita lavitra, de zao andao afotsika ny fotoananao, andao afotsika ny tenanao. Atao inona? Tsy ho vonoana akory tahaka ny Isaka fa zao atolotra andao andeha hivavaka, hiadore, hifampizara fitiavana amin'Andriamanitra. De tsy hitanao io ady andalovanao io am'izay, io ady andalovanao io, enao ne mandalo ady maro be kanefa na fotoananao tsy fonao omena an'Andriamanitra. Zay ne mampalahelo atsika e. Mandalo ady maro be enao fa ny fotoananao tsy fonao omena an'Andriamanitra. Ozy izy ianao rehefa misy mba mitariky andao hivavaka toy izy ianao mbola ho avy foana iandrinina loatra rehefa ho avy, iandry zava-doza, iandry zavatra grave, iandry ina nefa raha ny olona ne tsy maintsy eo amin'Andriamanitra ihany, tsy maintsy eo ihany. Iodikodina gauche à droite andeha ho aiza soaiza eo ianao fa rehefa mafy tsy zakanao io tsy maintsy makeo amin'Andriamanitra ihany ianao. Meratsy zao tontolo zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka zao de mbola tsy tonga zany, za tsy mirary anao mba ho tonga am'izany ianao, fa nirariko mba ho tahina soarovana ho asoavana hatrany ianao. Fa de mbola tsy tonga zany, de zao raha lasianabavy, andao le zavatra tena tiatsika, tsy miresa-bola na tsisy rakitra na tsisy fanatitra ary ianao mitongava foana. Aza atao sakana ny tsy fananana rakitra na fanatitra fa zao ny fotoananao omena an'Andriamanitra, sarobido anao zany fotoananao zany. Satria ny atsika satsika foana zay hivaritra androany, zay hiasa androany sitrany hoe vola ho anahy. Raha lasianabavy natahina an'Andriamanitra ne, natahina ny Abrahama ne azafady de nafoizany zavatra rehetrarehetra momba anazy ho an'Andriamanitra, nafony ny fianakaviany, nafony ny tanàna lehibe azy, nafony ny zanany, nafony ny zavatra rehetrarehetra momba anazy. De inona? Mpanefoefo i Abrahama. Enao te ho tahina, enao te ho asoavina, kanefa enao tsy mafoy ny fotoananao an'Andriamanitra, tsy mafoy ny tenanao ho atolotra ao an'Andriamanitra. De zao oety ho vata be anao io anizoma zao ifonako re tompoko, oety io miaraka amin'ny fotoananao amin'ny dimora zoma, amin'ny dimora riva, ao amin'ny Tranimanga Tanamboasainka, ao ambadiky ny EPP Beril Rose, iaraka ifampizara fitiavana amin'Andriamanitra tsika. Tena teneny hoe tsy vitako ty Andriamanitra fa atolotra anao ny tena koa, ho hitanao fa hirotsaka ny fahasoavan'Andriamanitra. Reny olona mijoro vavolombelona reny tsy ny karamaina reny tompoko satria zany ny feo mandeha. Reny olona mijoro vavolombelona reny porofo mivaingana fa nanaovan'Andriamanitra zavatra izy teo amin'ny fiainana. Ka zao manasa anao mitongava ianao, fotoana tsy hanavahana na iza, tsy hanavahana anara-piangonana, tsy hanavahana fiaviana, tsy hanavahana lokom-bolo-koditra, satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Ary aza matahotra ianao fa tsy teny anao zay hoe nareo rehetrarehetra reo tsy maintsy mijanona ato apity fiangonana ty tsy mahazo mivoaka atsotsony. Tsy anao an'izany zay, vita ny fotoana miverenany fiangonana misy anao. Mino fa nandray hafatra ianao atolory an'Andriamanitra tahaka ny Abrahama zay sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. De zao rehefa atolotrao de azo faveur na azo fahasoavana avy amin'Andriamanitra le zavatra le tena tsy foinao. Ohatra ny Abrahama tsy fony ane Isaka zanany fa nafony, ary le zavatra tsy foinao iny mihitsiny no ampitomboin'Andriamanitra rehefa atolotra ao an'Andriamanitra. Averiko, le zavatra tsy foinao iny mihitsiny no ampitomboin'Andriamanitra rehefa atolotra ao an'Andriamanitra. Porofon'izany de zao tsy fony Abrahama Isaka, ka zao nampitomboin'Andriamanitra ho tahaka anisan'ny kitana sy ny fasika eny amin'ny ranomasina ny isan'ny taranaky Abrahama am'izao ora sy fotoana itenenantsika zao. Raha tsy hitanao le toerana de fa misy lara-tariby ihany io amin'ny fahita lavitra na io amin'ny findayanao io na ihany koa azonao atsoina ho an'ny mpiainonja-peo ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Misy etsika ara-panahy mahery vaika ho ataotsika amin'io fotoana io aza miala fa misy fijoroana vavolombelona ihany koa eto ny mpanomponao pasteur Jiva Rakotoson miaraka taminao teto
mankasitraka anao nahitra ny jeko sy ny eno hatramin'ny fagany manome fotoana anao ny tena ho amin'ny manaraka indray tainy Jesosy tompo. Sady mitady asa tsy mahita mihitsy dia zaho mivavaka foana dia tia zanako tia rehefa ampisakafoanana zay a dia mivavaka izy hoe Jesosy eo taio mamako mba hita asa ivelomana anahy fa jary zay Jesosy. Dia ankehitriny nefa nisy asa vao ray volana hitako a dia i dosieko napasipasin'ilay olona dia misy asa hitako koa tamin'ny sabotsy dia netiko tamin'ny papateto. Dia ilay dossier voalohany moa zany efa tsy niraraiko tsony fa ilay dossier faharoa mila anahy ilay olona tamin'ny latsinaina teo. Dia tamin'ny latsinaina amin'ny efatra tonga ilay tena dembalina mihitsy nitady anahy manokana mihitsy hoe za mipetra le patron be za moa zany mipetraka ery miresaka amin'ny olona hoe sao dia mba mahita asa ianao raha miseho kay tonga le dembalina avy any a enao moa vingy ianao enao le ohatrohatrohatro zao eny tompoko tonga dia miasa ianao tsy mila manao entretien to dia miasa ianao rapitso tsy mila tonga dia tsy naposika le izy. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra fa nahazo poste manokana manomboka rapitso dia ny karama tsarakaraka ny eritreretiko sotra ny Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Fa Dieu mbola mihoatra fa Dieu mbola mihoatra an'Andriamanitra voninahitra. Hotahinina ireo mianaka tapitra hatreo ny jaly hiaina fitahiana sy fahasoavana ary fiarovan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndoy ity atanao azy.